Les enfants des rues sont ceux qu'on voit souvent errer dans les rues sans but ni direction précise. Pour certaines personnes, ils représentent des charges pour la société, mais pour d'autres comme l'association Graines de Bitume, ces jeunes constituent l'avenir de la nation. Ces jeunes ont aussi des rêves, des projets de vie et des aspirations comme tous les autres jeunes de leur âge. Il leur manque souvent ce petit coup de pouce qui les aide à avancer et à se lancer dans une carrière. Et c'est là qu'interviennent les associations humanitaires comme Graines de Bitume. Elles vont prendre en charge ces jeunes qui vivent dans une situation précaire. Elles vont leur prodiguer des soins, une alimentation équilibrée, mais aussi un soutien scolaire et une formation professionnelle. Mais elles vont aussi et surtout les préparer à faire face au monde professionnel. Raha ato amin'ny centre aloha zany a ny fiofanana omena ilay ankizy tsisy hoe fiofanana teknika loatra afa-tsy le fiofanana manangana sy le manangana orinasa fa ny tena ataonay ato zany dia fanomanana an'ilay ankizy a hiditra any amin'ny sehatry ny asa ohatra hoe fampivelarana ny maha-olona ny fanomanana ny zareo amin'izany hoe lalàna mikasika ny asa ny zo sy ny adidy ny mpiasa inona no fepetra tokony ho arandra miditra amin'ny sehatry ny asa, inona daholo ny dossier, inona fitondratena tokony takiny fa avy eo koa zay a manomana an'ilay ankizy hoe inona daholo ny karazana asa misy azonao atao araka ny toe-pahatanao sy ny fahasalamanao dia rehefa avy eo ilay ankizy mandalo ato aminay zany misy fotoana mijanona ato aminay manao an'izay fiofanana izay fa rehefa avy eo amin'izay izy rehefa misafidy an'ilay asa tianao atao dia amin'izay izy alefanay manaraka fiofanana any ivelany. À Madagascar, 70% des jeunes ne dépassent pas le niveau scolaire du primaire. Souvent sous-qualifiés, ces jeunes vont souvent grossir les rangs des travailleurs et des opérateurs du secteur informel. Ils n'auront ensuite aucune protection sociale et seront faiblement rémunérés. Pour remédier à ce problème, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle collabore avec plusieurs centres afin d'aider à la prise en charge du maximum de jeunes en situation difficile. Le projet Tanour, un programme d'insertion des jeunes filles et garçons en situation de vulnérabilité, vise justement à accompagner l'insertion professionnelle de ces jeunes, leur orientation et leur intégration dans le monde de l'entreprise. Ny tanora nefa no voakasika voalohany indrindra amin'ny atao hoe tsy fananana asa dia amiko angamba hoe anisan'ny zavatra lehibe faharoa ao aorianany atao hoe éducation tena hoe éducation pure et dure zany dia ny fitondrana an'ireo jeune ireo makany amin'ny sehatry ny asa makany amin'ny sehatry ny famokarana. Mais les associations ne peuvent pas travailler seules. La contribution des entreprises est primordiale pour la réussite du projet, parce que les entreprises du secteur privé ne constituent pas seulement des débouchés pour les jeunes en fin de formation professionnelle, elles vont aussi aider à élaborer les cursus de formation de façon à ce que la formation professionnelle puisse être en adéquation avec les besoins des entreprises. Elles vont servir de terrain pour permettre aux jeunes d'apprendre et de se former sur le tas. Elle dispose des connaissances et des compétences qu'il faut transmettre aux jeunes. Ny izay vondrona SMTP dia ny fanaraka tamin'ny Graines de Bitume hoe zareo manana taniketsana ankizy tanora marimarina kokoa afaka manao fianarana asa na koa asa dia izay koa tsy andaniny arakaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy atao aminay vondrona SMTP no mezana hoe reto misy tolotra fianarana asa na tolotra asa dia tsy misy hoe firy na hoe tsy maintsy amin'ny fahaizana asa inona fa rehefa mifanojo ireo dia afaka mandray ny tanora izay amin'ny fianarana asa na ny asa izay koa afaka mampianatra ny tanoran'zareo amin'izany hoe manao ahoana ohatra izany hoe miasa amin'ny orinasa tsy azon'ilay tanora an-tsaina mihitsy zany dia afaka tonga any zay manao lohabary an-dasy hoe tandremo tanora zao ny zavatra tandremana tsara dia izao dia efa jereo tsara izay ahafahanareo mitaiza ny tenanareo amin'ny soatoavina toy izao mba ho mpiasa tsara araka izay rehefa hiditra na atao amin'ny SMTP na any ankafa.